fa ao anatin'ny ray volany ankizy tanteraka moa isika mandritra n'ity volana jona ity ho fanamariana indrindra n'izay ray volany ankizy izay ary dia misy ny hetsika izay karakaray ny Oscar na ny organisation des sociétés civiles en action pour la refondation izay tanterahana ny sabotsy izao ary atao mba hananganana masoivo ho an'ny ankizy fanazarana misimisy kokoa. Kara zany am'izao volana ankizy zao dia manararoatra mba manome hevitra vaovao indray ka tetika santatra anankiray mitondra ny anarana hoe masoivon'ny ankizy no entinay amin'ity taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo ity. Izany moa zany fantatritsika fa ao anatin'ny tontolo iainany no beazina ny ankizy ary io tontolo iainany io zany no mamolavola azy. Ny tanjon'ity etsika ataon'ny Oscar eny an-dakana ao amin'ny Sunrise Valley amin'ny asabotsy fito jona dia ny mba hamolavolana toe-tsaina tia mandraraha ary indrindrindrindra mba hamoahana ankizy maleo tena manana traikefa be dia be ary indrindrindrindra tia mikirakira sy mandraraha. Ny ankizy rehetrarehetra ny ray aman-dreny satria isika ray aman-dreny zany zao amin'izao fotoana zao efa samy mikorapaka amin'ny fitadiavana dia tsy mahita intsony hoe misy zavatra kely zay zavatra tena tsy ampoizitsika ohatra hoe mianatra manjaitra kely ilay ankizy ao an-trano dia afaka mba mifanampy amintsika na fanadiovana latabatra fotsiny azy zany dia fampandraisana andraikitra ny ankizy daholo ka asaina amin'io zany ny mpanabe rehetra ny ray aman-dreny ny ankizy rehetra na eny amin'ny anjerimanontolo ary izy fa ananjanaka izy ao aoriana dia tsara ho fantany fa mila fanovana ny rafim-pampianarana malagasy.